La voix d'or. Fa nenay tetsy akaikinay tetsy tokony nasiana mosoara hain'ny ankizy loatra ny mampita an'le izy ary mino aho fa nahatsapany zany no ny ainan'izany ankompo tsara iza no hiteny coach Fit merci i Sabrina ndry a tena sady actrice ndry no mpihira ndry a ary ndry a mety ho mpanoratra koa any a varina fa za tsy te hitanaka fotsiny eto amin'ny tele fa ka za zany tany trano no nijery anao dia nitanaka zany manko no misoka bava mihitsy dia eo dia mitanaka hoe ahoana reny ataonyity tovavy ty fa manan-javatra be a dia inona moa tsy izy to dia ohatrana zany a hianatra nyreny fihetsika hianatra mihitsy satria mitolefika ataoko fa hitomany nefa ke tsy nitomany indray tena hainao teatra mihitsy ka zay ny teneniko hoe actrice kely izy zany manko ny zavatra tsy ho haiko mihitsy hoe hanao film tsy ho haiko akia fa hainao tena ao a ary ny feo a grave zany anananao le abean'le izy a tsy haiko fotsiny ianao rehefa manakatra zay zao no mbola tsy hitako teo fa ngamba ho endrasana amin'ny hirantsika manatraka hoe ahoana ianao rehefa manakatra fa anananao ny feo anananao daholo zay tsisy tenena fa manjary anarery ty micro ty merci sotra betsaka La voix d'or.